O malalatsy ny tokony tamin'ny raika amin'ny folo ora atoandro teo ny fanenjeny mpitandro filaminana ireo andian-jatovo mpifokarongona ty tsara rano ambony. Vokatr' izany voasambotra ny ray tamin'izy ireo raha vaky nandositra kosa ireo namany sasany. Noho ny fampitambavao azy tamin'ireo olona tsara sitrapo io ny sefoko tany aty an-toerana no nahitana ny toerana fifohan'ireo tanora zava-mahadomelona aty tsara rano ambony io. Androany maraina moa zany a dia tonga teto anatrehanay ny polisy avy any amin'ny central nanontany ny tenanay hoe hita ty tsara rano aty Francis izay jiolahy koa izana eto tsara rano ambony dia nanondronondro anay le toerana misy azy somary gagagaga ihany ny tenanay dia nitondra izany polisy zany tamin'le toerana tokoa indro tokoa aveo olona enda tovolahy enda eo mpifoana rongony no tratranay. Rehefa nifanenjehana moa dia ny anankiray tamin'izy ireo no tratra fa i Francis le tenany Tsarikaraina fotsitra. Izy io de jiolahy isan'ireo mpanendanendaka eto amin'ny fokotany amin'ny atoandro amin'ny folo arivariva amin'ny fito sy ny sisa sy ny sisa. Fa dia voalatiny mikaroka zany mpitandro ny filaminana ka de hita eo ihany ny toy. Aty amin'ny lavaka be izay no anaran'ity toerana ity. Atiala ary mangina ihany koa. Toerana izay lasa fialokalofana mpifokarongona. Tsy azo ale mihitsy ity toerana ity rehefa maty masoandro. Hoy ireo mponina manamorona ity efa mataonany maro izay. Eto aminay zany milamina aloha ny eto. Na de aty aza ny fifohan'ny irzalahy zay zavatra zay. Eto aminay aloha tena mbola milamina. Fa irzalahy rehefa manao ny asa ratsiny miboaka ivelany ihany aloha fa tsy manao eto amin'ny manodidina anay. Zay ny tena zavatra misy aloha. Fa ohatra aminao fotsiny zay zao tsisy lakory nefa mifiopiranay eto. De dikan'izany matory eo zany tsy saky ny irzalahy kitiana dikan'izay mbola milamina angambany eto aminay. Fa irzalahy rehefa manao zany any ivelany ihany. Fa mataonany maro mihitsy zareo no mihinana. Eo nisy olona totoin'ny Emoregreny. Emoregreny a teto nanontany anakazy aho boaka mitrano reky. Ay ozy le olo roa lahy menamenakazo regny nefa. Sitako zay trano sitako. Miakatra ny zony zany. Isianay zay tena fehivavy. Vers 10 heures eo. Ny hita masoko aloha raiky. Raiky hita masoko. Fa le tambony tany le nitenindreo zegny tsy hitako. Maro be mihitsy reto. Maro reo fa raiky ro tratra. Koa le raiky tratrany tsy teto fa tambony tao maro be mihitsy reto. Fa raiky foana ro tratran'ireto. Fa couleur finanandreo anazy mihitsy. Koa tena manjeraka aminazy le raha hoanindreo tsy hoanindreo fa mbola le vorovorona hitandreo mandalindalo koa mbo angalarindreo. Zay aby le problème io. Ande tsara rano eto foana. Amantona mihitsy. Amantona mihitsy reo ety fo couloir-ndreo. Andian-jatovo tsy ampy taona avokoa ny akamaroan'ireo tovolahy mirona sady amin'ny fifohana zava-mahadomelona io. Raha ny fanampim-bavao dia manana tambazotra mihitsy ireo tanora ireo izay manendaka sy manakana olona ty tsara rano ambony amin'ny faritra vatovato rehefa amin'ny hariva.